Palmerabatsika rehetrarehetra zay tonga amin'ity andro anio ity a, manona ny fiadanan'ny tompo aminao zay manatriketo amintsika rehetra ihany koa zay manaraka amin'ny alalany tambazotra na mivantana zany na amin'ny fotoana hafa izay andraisanao ny hafatra ihany koa izany. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Faly indray mahita anareo tonga eto amin'ity toerana ity mbola miara-mifampitatana amin'izao tontolo ny fanjakan'ny lanitra izao. Amen. Pahiresikely namanao hoe iresaka aminao ny tompo androany hoe. Matsiaro nyity teny ity ambokony eo abolana faefatra ao 2020 misy an'izy iny raha tsy diso hoe anaka tandremon'ny teny keo izy. Atonga lany ny sofinao iain'ny filazako. Azavela iala eo masonao izy fa raketo ao am-ponao fa aina ho an'izay mahazo azy izy ary famelomelomana ho an'ny nofiny rehetra. Iny teny iny tsy Andriamanitra miteny azy fa Solomona manam-pahendrena. Dia hozy izy Solomona miresaka amin'ilay olona izay manatrika azy hoe anaka tandremin'ny teniko. Atonga lany ny sofinao iain'ny filazako. Misy anjara raha lasy anabavy anjarantsika olombelona ao anatin'ny fiainonan'Andriamanitra dia tsy fa manongila tsofina iaino azy. Dia rehefa manongila tsofintsika iaino azy dia miresaka aminy miresaka amintsika izy dia manambara amintsika sitrapony. Fa rehefa tsy voniny ianao iaino azy dia ianao ary tsy vonina. Zay no antom-pisian'ny hira fiderana, zay no antom-pisian'ny vavaka, zay no antom-pisian'ny reny zavatra rehetrarehetra ireny mialohany ianoantsika hiafatra mampatonga ny fotsika ohatran'ny reny tany ireny. Ny tany na tsara tahaka ninona ary ka tsy voavadika ao mibainga, tsy karakarainao le izy fa tonga dia afafinao any fotsiny vary dia herim-po verimaina simba fotsiny voanao. Fa rehefa bien préparé le sol, le tany, voavadika tsara mibainga, esorina rehetrarehetra zay tokony esorina eo dia afafinao amin'izay le vary dia maniry tsara izy. Dia tahak'izay ihany koa fotsika misy préparation mila andraisantsika anjara dia miditra amin'izay Andriamanitra mamafy ny voany. Dia hozy izy tsika teo tao anatin'ny vavaka hoe mamboly zay tiany amboleny izy dia manongotra zay tsy namboleny ihany koa. Amen. Tsy hanomboka amaky sotra masintsika fa tonga dia eny ampovoany entsika no omen'ny tompo zay mety ho verse mifanahana amin'izay fanambarana ifampizarantsika anio. Androany isika dia iresaka zavatra ao amin'ny fanimpona amin'Andriamanitra. Dia raha omeko lohahevitra fa tsy lohateny izao afatra ifampizarana izao dia hoe isika dia mila manana tanjona ary mila manana fifehezan-tena. Zany hoe manana objectif dia manana discipline amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mila manana inona? Tanjona sy fifehezan-tena, objectif, discipline. Androany ny anton'izao fifampizarana izao dia tahaka izao. Raha mitaritin'ny tompo atao anatin'izao lohahevitra zao sy ny zavatra mitranga ao anatin'ny tontolo fanompoantsika an'Andriamanitra dia ny zavatra hitako dia zao hoe isika manompo ny tompo ao anatin'ny fahasoavana, ao anatin'ny fahalalana hoe inona ny atao hoe fahasoavana, ao anatin'ny fanamborahana avy amin'Andriamanitra fa isika dia tsy vonjena amin'izay nataontsika fa no vonjena noho ny amin'izay nataon'i Kristy. Dia ny zavatra tsapako misy toe-po izay nananan'ny olona mitovy amintsika izay misoratra ao anatin'ny Baiboly izay manomboka tamin'i Jesosy Kristy ary niampita tamin'ireo mpianany sy tamin'ireo apôstôliny. Toe-po izay nananany zareo izay mitovy fahatakarana amintsika kanefa kosa tsy hananantsika amin'izao vanim-potoana
izao. Averiko eto, toepona nanandry zareo ao anatin'ny Baiboly nanomboka tamin'i Jesosy, nipita tamin'ny apôstôly sy ny mpianatra sy ireo olona rehetra izay misoratra ao anatin'ny fanekena vaovao io, izay manana fahatakarana mitovy amin'ny antsika, izay nomena fanambarana mitovy amin'ny antsika, dia tsy inona fa ny filazantsara ny fahasoavana, kanefa kosa tsy hananantsika izay miaina amin'izao vanim-potoana sy vaninandro izao. Inona moa izany toe-po sy toe-panahy izany? Atombokitsika amin'i Jesosy ilay izy. Rehefa mijery isika ny fiainan'i Kristy teto amin'ity izao tontolo izao, dia voalohany indrindra aloha izany Jesosy Kristy izany, dia tsy mila famonjeny izy fa izy ary no mpamonjy. Izany hoe raha ny aina teto amin'ity izao tontolo izao ity izy, dia tsy misy antony anaovany ny zavatra izay tokony ho ataony. Ohatra tsotra zao ny resako aminao hoe Jesosy Kristy tompo teto amin'izao tontolo izao dia nazoto ny vavaka. Voasoratra fa mazoto izy makany tendrombohitra. Misy fotoana izy reraka avy manao fitoriana ny filazantsara. Fa tsy lasa izy manao vakansa ny Tiberiasy, na manao vakansa eny amoron'ny ranomasina mena. Hoe reraka tsika, lao makamaka rivo-dranomasina aloha fa be izay vita androany zay. Olona tsy omby 5,000 hoe vokotrondro sy mofo daholo. Andao tsika amin'ny rahalavy ery mpianatra andeha hoe. Fa zavatra nataon'i Jesosy ao anatin'ilay fiainana izay ny ainany teto ambonin'ny tany, dia vita ny fitoriana ny filazantsara, dia lasa izy mandeha mivavaka aiza eny an-tendrombohitra. Lasa izy mandeha mitokana any amin'izay tsy misy mahita. Rehefa vita indray zany tantara zany dia hitantsika tsara ao amin'ny boky Matthieu 4 sy ny Luka 4 fa nisy fotoana Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ary Jesosy Kristy dia nentin'ny fanahy tany anefitra mba ho alainy devoly fanahy. Dia nifady hanina izy nandritry ny 7 andro ary dia noana. Zany hoe nifady hanina Jesosy. Nefa ny antony le fifadikanina tsy resaka mihitsy hoe tsy fantatro, mety amin'ny nofo. Dia volo-favalinareo mandehandeha mila mifady hanina amin'izay mitombo hery. Taon Jesosy inona moa hery? Izy nge nodorodoronina tamin'ny fanahy masina. Izy nge tsy malala ote. Na dia misy ary fakapanahy. Hoy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe nalaim-panahy tamin'ny tenany izy dia mahavonja rehetra alaim-panahy. Fa zavatra mahagaga ao anatin'ilay parcours-n'ilay Jesosy Kristy izay zavatra azo tsy natao sy zavatra tsy voatery no tanterahana, dia ilay fifehezantena mihitsy, dia ilay disiplinina manokana izay nananan'i Jesosy mihitsy hoe na dia eto ambonin'ny tany ary aho dia voafetra ihany ny zavatra rehetrarehetra izay nataony. Tsy nanara-po tamin'ny tenany izany izy. Tsika tsy fantatra hoe firy taona na ny fomba fitenin'olombelona hoe tsy impo tsy indroa eto tany. Ny dikan'izay manararoatra. Ny dikan'izay hohanina izay tiana hohanina ahitra izy. Samy ho faty daholo, mihinana maty, tsy mihinana maty. Ndao hohanina. Manararoatra daholo. Manararoatra manangana an'izay azo atsangana. Manararoatra mamela an'izay azo avela. Manararoatra maka izay azo alaina. Omaly zay tany amin'ny eny dia resadresaka teo le taizan'ny eny hoe ana ry zareo any mandeha any mbavoatra any dia le misy ankizy zany eo anatina hôpitaly. Dia misy ankizy be dia be miasa eo zany, infirmière, sage-femme, sisa rehetra. Dia nikaraman'ilay ankizy efa tsy dia hoe be dia be makaiza. Fa efa tsy dia be dia be makaiza, mbola misy mihinana ihany koa. Ary le mihinana n'le karama dia olona mikarama betsaka lavitra noho le ankizy. Dia ozy izy mitantara hoe fa mamo izy vao mitantara. Mamo zany le ngiato. Hoe le volana reny tonga fa laniko.
nefa ny azo amin'io betsaka lavitra noho le hoaniny. Zany zavatra rano no zavatra iaina n'izao tontolo izao. Zavatra mahagaga ao anatin'ilay tantara afaka tonga isika dia mandray tsotra be fotsiny hoe ka izy Jesosy ka inona ary raharainy an'izany. Nofo ihany koa izy teto ambonin'ny tany. Nanana besoin izy. Nisy fakapanahy izy. Nisy zavatra maro isan-karazany nienjady teo amin'io tenany io. Ary izay mihitsy nambara ilay teny izay no resako taminao teo ny bokin'ny Hébreu misy an'izany. Nalay mpanahy tamin'ny tenany izy. Zany hoe io tenany Jesosy io mba nisy fakapanahy ihany koa io. Io tenany Jesosy io tsy hoe insensible io, tsy andairany inona io. Ka hoe mandroso ny zavatra tsara dia misy zavatra mety manindrona, misy zavatra tenenin'olona dia tsy taitra amin'izany tsika. Fa misy zavatra menjady amin'io. Fa ao anatin'ilay Jesosy Kristy misy an'ireo zavatra roa ireo izay no resahako loha hevitra teo. Nisy discipline tao dia misy objectif ao anatin'ilay izy. Ireo zavatra roa ireo no namaritra. Ary ireo no différence. Ireo no nanosika, ireo no motera manosika an Jesosy tao anatiny tao. Inona ny alehako eto? Ary ozy izy rehefa niresaka tamin'ny mpianatra. Za ozy izy tonga eto andatsaka afo. Dia za tonga eto isotro kapoaka. Zany hoe misy zavatra roa efa fatany mazava tsara. Fa zavatra roa ny alehako eto. Sotro kapoaka dia andatsaka afo. Zay ny atondehako eto. Le kapoaka le andatsaka afo aloha manao ahoana ny faniriako irehetany zany sady. Ary le kapoaka manao ahoana ny fahoriako mandra-patateraka izany. Fa mipetraka tao am-pony sy tao anatin'ny sainy. Fa tsy mipetrapetra-pony izy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Averiko, mipetraka tao am-pony sy tao an-tsainy. Fa tsy mipetrapetra-pony izy eto amin'izao tontolo izao. Vao isany androny, fatany fa ho avy vanim-potoana tsy maintsy elany eto. Ary mandritra an'io trajet-n'io tsy maintsy vitany izay rehetra nanirahana azy. Dia ozy izy nilaza no ny vitany mission. Zavatra rehetra nampanaoviny ray koa vitako daholo. Vitako ny nanirahany ray koa. Rehefa mijery ianao mitantara toy izantsika ihany ilay izy dia iresaka momba antsika isika avy eo. Rehefa mijery indray ianao mitantaran'ireo mpianatra, mitantaran'ny apôstôly, mitantaran'ilay mpampianatra antsika. Solotena mpampianatra antsika moa zany dia tsy iza fa ny apôstôly Paul izay nitondra sy namana ny olona tamin'ny filazantsara fahasoavana. Dia jerenao tsara ny self-discipline, ny discipline n'io lehilahy io izay miatrika an'ilay fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa niaritra zavatra maro izy. Mbola tsy nisy ninina akory dia efa niresahan'ny tompo i Ananiasy mandeha any ianao ry Ananiasy any amin'ny lehilahy anankiray atao hoe Saoly. Efa miandry anao izy teo an-dalambe ny Damaskosy izy ary efa mifady hanina 3 andro izy ary zao ry Ananiasy ny zavatra izay resahanao aminy. Osory, tsy osory moa zany fa atokano aiza ny lehilahy izany. Fa za ampiseho aminy alehibeny izay tsy maintsy hiaretany mba ho voninahitry ny anarako. Fa milazanao ny apôstôly Paul izay tsy mampisalasala ngamba ny resahana hoe tompon'ny fampianarana mikasika ny fahasoavana. Fa tsy nanao simonga tamin'ny azakazaka izay nataony teto amin'izao tontolo izao. Tsy nanao kitotoa, tsy varim-bariana, tsy hoe za efa voavonjy dia hiala sasatra, tsy hoe za efa voavonjy dia milamina. Fa ozy izy raha boky ny Filipianina 4 hoe tsy ataoko toy ny efa nahazo ozy izy. Inona ny dikan'izany hoe tsy ataoko toy ny efa nahazo zany? Efa nahazo, sa tsy zay? Raha ianao tsy manam-bola na ny ariary ary dia ianao tsy afaka niteny mihitsy hoe ataoko ohatran'ny tsy manam-bola, ianao tsy manana. Za io mitondra teny ohatran'ny tsy manam-bola, azonao. Nefa tsisy any am-paosinao na ny kely ary. Fa matoa ianao miteny hoe za io mitondra tena tahaka ny tsy manam-bola. Inona dikan'izay? Fenao an-tranao. Dia mba mizesy tenao. Fa raha mbola kelikely ary ny ampelantananao tsisy olona hiteny an'izany io. Za io nge hitanareo mitondra tena ohatran'ny tsy manam-bola.
Ndika izy mantsy ohatrany hoe mody tsy manamboly zay mantsy ndika izy raha fomba fitentsika mazava mody tsy manamboly matony io la samy teny ohatra zay zagny hoe mody tsy manamboly mody fanina amin'ireo olona reo dikan'izay izy efa avo be mihitsy ny efa ambony be ny nivoany zay izy manao an'izay modimody zay fa ny olona ambanimbany tsy sa modimody zany fa tena izy mitranga tena tsisy mihitsy ny any fa ozy izy Paul milaza za io te ataoko toy ny mbola tsy nahazo ary izao io ataoko toy ny mbola tsy tanteraka ina koa ndika za mbola tsy toy ny mbola tsy tanteraka zany efa tanteraka aho fa manao ny tenako toy ny mbola tsy tanteraka fa ny any ataoko izy dia miezaka miazona an'izay niazona ny Kristy ka tsy mijery ny any afara fa miatrika ny atao aloha inona le atao aloha objectif tanjona dia inona ny ataoko hatanteraka ny objectifako discipline teo izy amin'izay milaza amin'ny boky ny Toriteny 11.09.22 raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manaoko toto ary mamely totoondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevosiko fa androna dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako raha lasiana bavy hiditra amin'ny anjarintsika isika ozy ateo ny resaka n'ilay izy hoe Jesosy Kristy zany hoe fanahinina mihitsy zany moa le olona anankiroa izy zay manamarika ny baiboly mihitsy no resantsika mba halalantsika fa ty zavatra ty tsy resaka hoe fahatakarana sy tsy fahatakarana fa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy fa ozy izy tsika teo ny resaka hoe reo olona anankiroa ireo izay samy tompony fanambarana ny anankiray moa zany ny tena tompo fanambarana fa ny anankiray nomeny anjara lehibe sy matevina ary midadasika tao anatin'izany fanambarana izany dia samy tsy nanana fiainana ny tsotsotra sy milamindamina sy tsy mivaky loha samy tsy nanana fiainana miandriandry fotsiny dia mipetrapetraka dia hoe efa azo antoka ny atsika efa voavoatra ny atsika Andriamanitra nanao zao Andriamanitra nanao zao fa arakaraky ny siny ny fahatakarana arakaraky ny abetsaky ny fahalalana arakaraky ny abetsaky ny zavatra izay nomena azy vao maiky reto rahalahy ireto ataoko rahalahy mihitsy ny Jesosy rahalahy Jesosy vao maiky reto rahalahy ireto nanao viveriny ainy amen vao maiky reto rahalahy reto nanosika amin'ny oatra lavitra ary zay mihitsy nambaran'ny apôstôly Paul efa nanao mihoatra noho izy rehetra ozy izy nefa tsy zafa ny fahasoavan'Andriamanitra niara-ny asa tamiko fa nanao mihoatra lavitra inona moa ny dikan'izany raha lasana bafy ny fahasoavana dia tsy nahatonga antsika hipetrapetraka ny fahasoavana dia tsy firesahana aminao hoe ny anaranao efa voasoratra any an-danitra rehefa milamina ny fiainanao ianao dia vonjeny Kristy ka miala sasatra mihinana misotro mifalitsia tsy zany ny dika ny fahasoavana fa ny dika ny fahasoavana dia zao efa satria efa nokarakarain'ny Kristy tahaka izany isika dia isika koa tokony hanana ny antom-pisitsika amin'izay eto ambonin'ny tany ary tokony velona amin'ny antom-pisitsika amin'izay eto ambonin'ny tany amen fa tsy hoe milamina iny dia any zany zay ny fahasoavana diso izay raisiny akamaroan'ny olona zay ny fahasoavana diso izay raisiny akamaroan'ny olona za tsy afaka mihitsy hanova ary za tsy hanova mihitsy ny zavatra zay efa ampianarin'ny tompo ary efa nresahako teto fa za tsy manaisotra ny liberté izay nomen'ny Kristy anareo mihitsy fa ny liberté mantsy rehefa isorona dia lasa miverina andreo anatin'ny lalana miezaka za mamino tena asio mafy ny tenanao fa tsy hiditra ny lanitra ianao raha vao tsy mamely mafy ny tenanao olona tsy libra ny tenenina an'izany olona tahorana nondrina foana mandraka riva olona tahorana ivily foana dia ambanana kopay foana atovy eo mikisaka io tongotra io atovy raha tonga tampoka an'izao ny tompo mahita raharaha ianao
fandrao avy tampoka izy dia ahitanareo matory. Za tsy hanaisotra mihitsy ny liberté. Fa filaza tsara fahasoavana dia tsy maintsy toriana aminao. Fa ianao kosa mila tezaina hiaina ao anatin'ny fahasoavana. Dia tsy hiaina ao anatin'ny gaboraraka. Fa hiaina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao velona eto amin'izao tontolo izao ity. Ianao nandray ny fahasoavana. Ianao nandray ny famonjeny Kristy tamin'ny alalan'ny fahasoavana. Misy objectif avy ao anatinao. Misy tanjona ve hiainanao io. Misy zavatra napetraky ny tompo ve eo anoloanao. Zay mihitsy ny tenin'ny apôstôly Paoly tsiny. An'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Hitan'ny Paoly ao amin'ny masom-panahy mihitsy fa misy fiazakazahana filokana napetraka eo anoloany. Raha tsorina aminao ilay tantara, hitan'ny Paoly amin'ny masom-panahiny. Ny circuit sy ny parcours hitany tanteraka ry io. Izaho ary ozy izy miazakazaka nefa tsy toy ny anoko totoa. Miazaka za toy izany mba hahazoanareo ny loka. Ao am-bokin'ny Korinthiana 1:3 ao dia miresaka Paoly mikasika ny fanorenana. Zany hoe fondation. Tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izao ozy izy. Dia Jesosy Kristy irery ihany. Za koa izy manao fanorenana ary ny hafa ny mandrafitra eo amboniny. Kanefa aoka hitandrina ny tsirairay avy ny amin'izay arafiny eo amboniny. Dia amin'izay izy mitanisa hoe misy mandrafitra vato tsara, volamena, volafotsy. Dia misy kosa mandrafitra hazo, bozaka amin'ny lolo. Dia ozy izy Paoly manohy hoe ho avy ny andro ozy izy ho sedraina izany zavatra izany. Ho sedraina izany zavatra izany. Ho sedraina amin'ny afo izany zavatra izany. Raha ohatra ka maharitra ny asan'ny olona. Maharitra ny asan'ny olona. Dia azo valim-pity izy. Fa raha ho levon'ny afo kosa ny asan'ny olona. Dia ho faty antoka izy. Kanefa ny tenany dia ho vonjena. Nefa toy izay avy amin'ny afo ihany. Rehefa ny olona tsy manana objectif tanjony. Rehefa ny olona tsy mahita n'ilay lalana napetraka eo anoloany. Rehefa ny olona velombeloko azo fotsiny eto amin'izao tontolo izao. Ny mahasamy hafa antsika amin'izao tontolo izao inge dia tsika nomena antom-pisiana raha lasiana bavy malala. Fa izao tontolo izao inge tsy manana an'izany. Rehefa voaka eto nge ianao dia ndala mba nontany io izay olona hitanao. Fantatra hoe inona ny antom-pisianao ve? Fa ny ankamaroan'ireo tsy mahalala, ary izay mahalala dia ny zanany ny antom-pisiany. Melona ny zanako. Dia hany ka rehefa tsy maty raha malagasy dia ozy izy hoe mbola tsy navita didy. Izay ny antom-pisiany raha malagasy. Isika rehefa novonjeny Kristy, dia nomeny antom-pisiany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay nambarako taminao teo Toriteny 11.09.22. Misy karazana olona amin'izay ozy izy. Izay rehefa mandrafitra dia izao ny sasany vato tsara. Ny sasany volamena, ny sasany volafotsy ireo ilay zavatra tsara. Ny sasany kosa hazo, dia sasany lolo, dia sasany bozaka ireo ilay zavatra ratsy. Ny reto telo ireto dia fantany tsara ary nisy an'izay tanjona izay ary marina tao am-pony mihitsy hoe inona ny ataoko eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny reto telo ireto dia mipetraka tsara fa za dia olona misy tanjona. Rehefa tsisy tanjona ny olona dia tsisy disiplinina. Averiko eto ilay ohatra sy fanoharana mikasika ny olona izay niteraka, fa ny olona izay niteraka tsy mahazo matory amin'izay tiany hatoriana dia mifo amin'izay tiany hifoazana. Misy ankizy kely ao voafo maraina izy dia sitona ny akanjonao sy ny lamandoanao azaloanao. Izany tsy fo eo ianao. Fa ny tanora tsy manana nininina sy tsisy nininina isitotsitona anazy eo. Ka ambe na ifoary. Na hiasa raha tsy ampy motivation. Rehefa misy an'ilay tanjona dia misy ny disipline. Rehefa mipetraka ao am-po lay antom-pisiana dia misy ny disipline anatanterahana azy amin'izay. Fa raha vao tsy mipetraka ao am-ponao izay
dia ozy izy ilay teny nambarako teo amin'ny Koritiana 11:7 voafonjy ihany izy fa toy izay avy amin'ny afo. Inona ny dika zany? Zara fa voafonjy. Voafonjy amin'ny famindram-po fotsiny. Vita ny tantara. Inona vokatra? Sa misy. Zara ary voafonjy. Zay nisorana ny tompo. Dia ozy izy sasa milaza hoe raha aloha rehefa tafiditra lanitra na mpamafatrano ary ny toerako efa mety amiko izay. Fa za ilaza aminao, za tafiditra lanitra fa tsy mpamafatrano zany ny toerako. Za ametraka objectif dia za ametraka discipline ho an'ny tenako dia afoiko, ampandeferiko ny nofoko, siko mafy ny tenako andevoziko, tsy le toerako ny materia, fa za te hitondra impact ao amin'ny tontolo fanjakany lanitra. Tsy ampy afotsiny hoe voavonjy dia misaotra Jesosy taloha azy zay. Fa ankehitriny manana antom-pisina ao amin'ny Kristy. Napetra ny tao anatin'ny foko fa za dia fitaovam-pamonjena ny hafa ihany koa. Napetra ny tao anatin'ny foko fa za dia mila mivavaka ho an'ny hafa. Za dia mila mangataka ho an'ny hafa, za dia mila mifona ho an'ny hafa, za dia mitoro ho an'ny hafa, za dia mila mampandefitra ny momba mba ahafahan'ny hafa mandroso ihany koa. Misaotra n'Andriamanitra mihitsy any amin'ny fijona vavolombelona nataon'ny Rahalamana tsotra fa misy fotoana tena misaintsaina an'izany zavatra izany mihitsy hoe fantatro ny programan'io rahalahy io isaky ny weekend. Fa amin'ny 7 maraina izy tonga any aminay makalakile. Amin'ny 7 maraina izy efa mianaka. Zay mbola miandro mofo. Izy efa makalakile amotrano ikarakarany aty. Zany zavatra zany mety hoe tsy fantatrao zany amin'ny fomba fisainanao amin'ny maha-olombelona hoe dia misy impact inona amin'ny fanjakana lanitra moa zany le amin'ny 7 maraina. Fa le fo atolotra mihitsy, le tanjona any anatin'ny fo, le objectif any anatin'ny fo, sy le discipline napetraka hoe tia ny azakazaka filokana napetraka teo amin'ny laoko, tsy ataoko tototy. Zay fo zay mihitsy le tediavin'Andriamanitra sy lay tenenin'ny soratra masina hoe misy mandrafitra zavatra dia sasany vato tsara, dia sasany vola fotsy, dia sasany volamena. Fa ny sasany kosa efa voavonjy dia mandro ambony ondana fotsiny. Dia rehefa mba matsangatsangana mololo eny dia zay aloha vita. Bozabozaka eny mba bangobangona tsy ndraindray. Aza afa-po fotsiny raha lasaina-bavy satria voafonjy. Za ho tsy hanala aminao mihitsy ny liberté anao ka ampitahotra anao fahaverezana indray. Tsy hanao an'izany mandra-pialako eto amin'izao tontolo izao. Tsy ampitahotra anao fa rehefa tsy mahavita azakazaka ianao dia ho very. Tsy voavonjy izy nefa toy izay avy amin'ny afo ihany. Zara fa voavonjy. Ampikambony fotsiny. Tsy haiko ianao fa tsy mety amin'ny foko izany zavatra izany. Hoe ilay mpamonjana nolotra ny fiainany teto amin'izao tontolo izao. Ilay mpamonjy aty sy nitandro sasarina, ilay mpamonjy aty sy nanana na dia kely monja raha fa efa matiny arerahana avy nitory filazany tsara izy. Zara tia mitory miaraka amin'ny micro mbola kenda amin'ny feo rehefa tapitra amin'ny fotoana. Mainka fa ianao iogaoga ry atapo tendrombohatra ry. Amin'ity olona tsy omby 5,000. Zany tsy omby 5,000 zany inge sasany tsy fantatra tsony ze eniny. Mariny. Tsy haintsony hoe inona voatantara any ambadika any. Hoe inona moa zany ny enirangata ao. Tsy haiko ohatrany resaka tsy fa. Jesosy mitory voaka amin'ny mpamafy mba hamangy. Tsy haiko. Ohatra resaka mpamangy le tao. Voaka amin'ny mpamangy mba hamangy. Fa vita izay rehetrarehetra zay. Dia araka ny teneniko anao teo tsy miala sasatra. Fa lasa mianky eny tendrombohitra. Dia mivavaka, mangataka amin'ray. Dia miresaka amin'ray raha eo. Raha za dia nonao mandrakariva. Tsy besoin iny alehan'i Jesosy iny. Tsy ambaratelo valim-bavaka dia ny atapo tendrombohitra. Tsisy raharaha iny an'izany. Fa ny antony alehany eny dia ho aso anao, ho atsika, anomana atsika, prepare atsika. Tsisy tombontsoa ny kely ary. Fa jereo ilay fientanam-po any anaty. Tsika mantsy rehefa misy tombontsoa dia taitra ny any anaty. Zay ilay olombelona ordinaire.
dia efa tambazan-javatra raikitra zany mety zany rehefa omena motivation raha vitanao zao dia ohatran'izao fa malagasy rehefa mena melony karama tsy vita tsony io azy io ampivondray ozy izy fa lany le izy amse afa-bazaka amin'izay amse fona amse mantiana sy napoziko mihitsy nanzay ka itsika manaraka tonga dia mily avance ny izy sokaraka itsika zany nefa ny eo tsy vita amin'io fa mitovy amin'izay mihitsy ny tontolo ara-pana no mena le famonjena azony kristiana le famonjena dia miala sasatra izy zay ve ny aleantsika eto ambonin'ny tany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mahantra isika raha fa tena averiko le resaka teto fa le deux champions anatin'ny baiboly tsy nanao tena tsy nanaoko totoa mihitsy ry zareo raha lasanabavy fa tena ny androm-piainany tena tonga dia natotony daholy nomeny daholy ary iny arakaraky ny anaovanao dia misy asan'Andriamanitra ny amponao hoe menanao ny fahasoavana hiatrehanao misimisy kokoa sy ampatonganao androso kokoa arakaraky ny anaovanao an'le izy arakaraky ny androsonao ao anatin'le izy azavariana intsony ianao mipetraka amin'izao fotoana izao dia miandro fotsiny ny fiavian'i Jesosy dia miandro fotsiny ny fahatongavan'ny tompo dia mihirahira fotsiny hoe anjavona ny ray andro any fa mandra-patonga ny fotoana ny fanjavonana misy asa miandry atsika eto misy vavaka mila azandra atsika misy fandrosoana mila iarahantsika manana amin'i Jesosy inona moa zany objectif izany sao dia misy verindreo anatin'ilay izy ka amin'ilay objectif zany tsy fantatro mihitsy ny pastera inona ny tokony hoanina fa nitanjontsika nge amin'ny mamomba ny tenan'i Kristy atsika dia tsy misy afa-tsy ampandroso ny tenan'i Kristy io efa fampiresantsika fa ny singa rehetra eto amin'ity vatantenantsika ity dia tsy mitady afa-tsy ny atsara ny tena ray manontolo raha misakafo mivava tsy izy rery ihany akory mihinana dia nasiany kaly teto amin'ny tenda eto hoe anay rery ty ny tanana tsy hoe izy ny asa mafy dia izy ny mahazo betsaka indrindra mino afa ny tanana ary ny tena kely ny tonga any fa raha izy ny mahazo betsaka indrindra tsika be tanana aby tsika rehetrarehetra reo hoe voky tsara izy satria ny asa tsara ngeza be daholo matoa le tanana zara raha mitombo ianao nge rehefa mingeza tsy ny tananao mandeha aloha sa tsy angano ny tanana zay mingeza ny tanany voalohany indrindra tsy ny tananao mihitsy me mata voalohany fa rehefa mingeza ianao dia efa fantatrareo aiza mandeha voalohany ny lehilahy ny amin'ny bidon ny vehivavy any amin'ny fe any amin'ny sandry any moja valana any mandehandeha daholy mahazoazo daholy fa le tanana taraikiraiky eo foana fa raha be koa nge raha tiany mingeza foana misolo foana zany le peratra isaky ny mihetsika dia takizay ao anatin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra tsika tsy manana antom-pahavelomana sy antom-pisina fa tsy hanasony tenan'i Kristy manahoana ny fonao ao anatin'izany zavatra zany za vovonjy manahoana kosa ny hafa matsiaro ny tenin'ny Petera mihitsy ako rehefa nahitany rehefa resan'i Jesosy izy moa fitiavanao aminy mihoatra no fitiavany retsy ozy izy Petera nylaza ianao tompo malala ina ndray za mifanontanianao zany za afa mikisikisina zao ve dia mbola tsy azonao antoka ihany zany le mampalahelo anay zany le olo lefa mba miezaka mampiseho fitiavana tsy voarainareo mihitsy le zavatra fa ozy izy Jesosy ny resaka hoe fa ano ary ny ondriko vita le resaka anankitelo fa ano ny ondriko andraso ny ondriko fa ano ny ondrikeliko dia ozy izy Petera fa ahoana ny amin'ny ry lehilahy ry ahoanao inona ny amin'ny fahenao manaraha zany hoe ao am-pony Petera tena henony mihitsy ny hoe zaza anao ke fa ahoany reto rahalahiko reto zasianao natao isaina sy hevitra ny hafa fa tsy hoe azo antoka ny ianao dia hipetrapetraka ianao amen tsy hoe azo antoka ny ianao dia hiala sasatra ianao fa mihevery ianao ny hafa fa rehefa mihevitra ny hafa ianao eninao misy asan'ny tompo any am-ponao me mandroso amin'izay vavahy ianao ho an'ny hafa mampaherezy ianao ny hafa
mampaherezany hafa na mamangy fotsiny ary vitanao fa zava-dehibe igny zany fa tsika igny tsy manao azy zany, tsy manao azy zany tsika. Everitsika fa tsy anisan'ny asa fanompona zany, everitsika fa tsy anisan'ny asa fanompona ny fampaherezana ny hafa. Everitsika fa raha tsy manome zavatra ohatran'izao dia tsy izy. Fa ozy izy Jesosy ingeny laza hoe nareo na manome rano mangatsika, raha inona moa filazany azy? Raha kapoaka fotsiny ary dia tsy ho very valim-pitianareo. Inona moa no dikan'izany? Na dia izay hetsika faran'izay tsotra zay ary ny ataonao, fa ataonao amin'ny fonao, ataonao momba anao rehetrarehetra. An'ilay zanak'Andriamanitra tahaka anao voalohany indrindra, zay ny afatry Petera, maneho fitiavana ny rahalahy, zay ny voalohany, ary amin'ny fitiavana ny rahalahy maneho amin'izay fitiavana ny olona rehetra. Fa ny hetsika rehetra ataonao rehefa ao amin'ny tompo, rehefa ao amin'ny tompo fonao, rehefa araka sitrapon'Andriamanitra, misy impact zany amin'ny hafa. Ny départ rehetrarehetra, fa tsy mila negligeny zany dia mahenona moa tsy mba fafisy zany moa ve ho ataony inony, tsy vita nge zany, zao anie, zao anie. Zasenao misy antom-pisina eto amin'izao tontolo zao. Zaho mbola velonaina, misy antom-pisina. Ianao ihany koa mbola velonaina, misy antom-pisina ianao. Tokana ny antom-pisintsika, tokana ny objectif atsika, tokana ny tanjontsika. Ampatonga ny tenan'ny Kristy ho tonga fataterana. Ampatonga ny tenan'ny Kristy handroso hitombo, hitondra fifaliana, hitondra fampaherezana. Zany mahatonga atsika ato anatin'ny fiangonana miresaka hoe rehefa tonga ato tsika mamangala fotoana fampaherezana amin'ny rahalahy sy anabavy, fampizarana aminy, hifanampiana aminy. Fa na misy na dia kely monja ary any aminao any, misy marary nify any am-paosinao, misy paracetamol, verinao fa tsisy dikan'izany, zay le olana. Ary rehefa ny anatin'ny fo misy fahavononana rahalahy sy anabavy, ho ampiasain'Andriamanitra zay le fahavononany, zay le toe-po e. Fa misy asan'ny tompo any anatinao dia izy mandroso, dia ianao ihany koa mandroso. Satria maninona, ianao manolotra fitiavana azy, voarainy iny, ianao ihany koa matsiaro any anatinao fa nisy fiantraikany tamin'ny fiainany zavatra zay nataonao. Amen. Mametra ianao objectif, mametra discipline, mandalo fiainantsika. Rehefa miala eto tsika tsisy ilana vavaka tsony any an-danitra any. So dia hoe any ako hivavaka ao anao, tsisy ilana an'izany tsony. Ny ataon'ny olona eto ambonin'ny tany rehefa raha hoe masina zao mivavao anay, tsy hivavaka ao anazy zany izy. Repos-ny any, tsotsotra izy any, izy indray mbola andany andro hivavaka zany, eto ambonin'ny tany fanaovana zany aloha tsy hivavaka ao an'izany izy. Fa mitsotsotra ny atao any, miaraka amin'ny tompo mandrakariva. Fa eto amin'izao tontolo zao, eto ny fanararaotana ho an'izany. Eto amin'ny vavaka ao anao, eto amin'ny fona ao anao, eto amin'ny mangataka ao anao, foko rehetrarehetra ny anaovako an'izany. Tsy andrasako tampony, tsy mampatahotra any, tsy ho any paradisa raha tsy manao an'izany. Fa anao an'izany satria napetraky ny tompo any anatin'ny foko zany, ary apetrako mihitsy ho disiplinina ho an'ny tenako. Ozy izy Paul mihitsy nyresaka nanao an'izao fanambaran'izao, fa lozako raha tsy mitoro filazantsara. Tsisy niteny azy an'izany inge hoe ataovy zany. Tsisy niteny azy an'izany inge ho very ianao raha tsy mitoro filazantsara. Tsisy niteny azy an'izany inge ahita loza ianao raha tsy mitoro filazantsara. Fa zany natao hoe self discipline. Discipline napetraka Paul ho an'ny tenany mihitsy. Satria fantatry Paul fa olombelona izy. Dia amin'ny maha olombelona azy rehefa vela gaboraraka fotsiny ilay olombelona, dia manao tao foana, dia varim-bariana, dia lany andro ny zavatra tsisy dikany. Dia ozy Paul nyresaka tamin'ny tenany, lozako raha tsy mitoro ny filazantsara. Fa filazantsara ozy izy herin'Andriamanitra ho atsika izay nofiteny. Sasy ianao tsy handalo foana eto amin'izao tontolo izao mandrakizay. Fa andao ararotina fisitsika, amen. Dia mbola afaka mivavaka ianao mivavah ho an'ny hafa. Dia mbola afaka manome ianao manomeza ho an'ny hafa. Fa tsy rehefa tsy manana tsony zay hoe diso fotoana se. Raha tamin'izaho le mbola tafavoaka na avotako mihitsy se. Zaho efa no angataka amin'ny tompondray aloha. Fa na inona azonao atao, ataovy daholo zany. Amen. Ataovy daholo zany.
misy zavatra azonao atao be deaibe ary anisan'izany ny vavaka misy zavatra azonao atao be deaibe afaka manampy ianao afaka manohany ianao an'ireo rala sy anabavy ireo ozy izy Jesosy mihitsy nanambara mpianatra ianareo raha mifankaty zany ny alalany zao tontolo zao fa mpianatra ianareo rehefa mifankatinareo fantatry zao tontolo zao fa mpianatra ianareo zany ny afatry ny tompo atsika ny afatry tsika amin'ity androandroany ity tsy haiko izay resan'ny tompo taminao za manana ny resahany tamiko ataontsika hivavaka kehitriny raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo